Eto amin'ny place de la Colonne no misy atsika ity tsangam-bato hitantsika ity dia taloha kely ny nazana tany any Madagasikara no nanorenan'ny tanànan'ny Toamasina azy na ny ville de Tamatave. Place de la Colonne no maha-colonne azy mantsy aloha dia io zavatra boribory hita eo amin'io tsangam-bato io. Taloha kely nazana tany any Madagasikara no nanorenana n'ity toerana ity. Ny taona 2012 voasakajy ho harem-bakoka nasionaly zay eo ambany fiahin'ny ministera ny kolotsaina. Nandritra ny taona maro anefa voazimbazimba ny asiny ary tsy nisy mpikarakara. Izany no antony izao fanajariana sy fikarakarana azy izao ary ho arosy ny tanàna ny Toamasina amin'ilay fifaninanam-pirenena amin'ny tanàna madio, maitso ary matehonina. Rehefa nahita an'izany zay tao agnatin'ny faritra Tsinanana niaraka tamin'ny commune urbaine dia nanapa-kevitra fa hoe andao ity toerana ity avozina ho hatsaraina dia avadika zaridaina sady afaka hitsangatsanganana, hialana sasatra, hialana voly dia amin'izay ihany koa ilay tantara mampalaza n'ity toerana ity zany dia velona mandrakariva tsy mety maty. Dia zay no natonga anay zany nisafidy ny place de la Colonne ty no nitondragna fagnatsarana maventy be dia zao hitantsika amin'ny endrika zao zany ny vokatra azo. Mizara vondron-tany telo ny place de la Colonne ka ampahany faharoa izao vita fanajariana izao. Karaha nanapa-kevitra ny komity mpikarakara ny fandraisana anjara ny tanàna Toamasina amin'ny fifaninanam-pirenena tanàna madio, maitso ary matehonina dia izay avy amin'ny fitary avy ampatry ny serasera sy ny kolotsaina no anisan'ny faly araka ny tenin'ireo ray aman-dreny eto tanàna dia mbola hiezaka hitady mpiara-mombon'antoka mba anohy anajary ny lo voalohany ilay misy an'ilay tsangam-bato sy ny lo fahatelo izay misy an'ilay fisokona. Nisongadina teto ny fanomezan-tanany rehetra. Ny mahafaly ao agnatiny rehefa miaraka amin'ny fagnometanana antsika jiaby dia afaka mamoaka zavatra tsara dia tsara. Dia velona zany ny tantara ankehitriny ary afaka ampitaitsika amin'ny taranaka amanjafy hoe inona ny tantaran'izany place de la Colonne izany. Dia ankehitriny zany izy lasa jardin place de la Colonne. Araka ny fanamby izay nomeko ny vahoaka ny Toamasina nandritry ny fifidianana ho ben'ny tanàna dia tanàna madio, matehonina no tarigetra tagnatin'izany. Isaorana ireo izay nandray anjara mavitrika tamin'izany ankehitriny dia mahafinaritra ny mahita ny place de la Colonne. Tsy janona treo anefa ny fanatsarantsika ny tanànan'ny Toamasina fa dia hitarintsika hatrany amin'ny fokotany maro io fanatsarana ny tanàna io ka ny tanjona dia mba ho Tamatavy tanànantsika mandroso mifankatia. Taorian'ny fanentanan'ireo tompon'andraikitra taty an-toerana amin'ny fanajariana sy fanatsarana nyty place de la Colonne ity resy lahatra ny maro ka niara-ny entana samy nanadio sy ny kojakoja ireo toerana maro teto Toamasina renivohitry ny faritra Atsinanana.